Fa iverina eny an-kianja indray isika amin'izay lalao baolina kitra izay ho an'ny division voalohany kosa indray izy ity eto Analamanga. Hotontosaina rahampitso alatsinainy eny amin'ny LGK Plus ny stadium bypass izany ny dikan'ny ampaefadalana amin'ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny ligina Analamanga izany taranja baolina kitra sokajy division voalohany izany. Lalao telo tara tafiditra amin'ny andro faha 12 ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny ligina Analamanga taranja baolina kitra sokajy division voalohany no natao teny amin'ny kianja sentetika Andralanitra ny alakamisy lasa teo. Teo amin'ny lalao voalohany dia resin'ny ekipan'ny Disciple FC tamin'ny sarono ohatra ny ekipan'ny AS Saint-Michel. Tokony ho maromarony io ary nisa teny amin'ny solaitra be saingy ny koropaka matetika ny lohalaran'ny Disciple FC rehefa tonga teo amin'ny famaranana. Narak'izay dia hanomotsan'ny ekipan'ny FFC tamin'ny isa 5 noray ny ekipan'ny Netfoot. Netfoot anefa nanokatra ny isa vao nanomboka 15 minitra ny lalao. Taorin'izay dia napiditra baolina ny Sesoan'ny 5 Ifely Arina Rakolla Rivive. Pitra. Tapau. Varia. Biar pas ya. Ary farany dia tamin'ny saharono ray no nivoahan'ny ekipan'ny CFF Pandesina nanoloana ny ekipan'ny Cospien. Taorin'ny favitahan'iny andro faha 12 tara iny dia notanterahana ny zoma atoandro teo ny antsapaka hafantarana ny ekipa Iona eo amin'ny dingan'ny ampaefadalana ho an'ity sokajy division voalohany eto Analamanga ity. Ekipa mitana ny larana voalohany amin'ny dingana famaranana io moa no anampiny ekipan'ny Sokafoty isoltenan'ny ligina Analamanga amin'ny fifananana division faharoa nasionaly. Ireto ekipa roa soltena ireto ndray no idona eo amin'ny famaranana ahafantarana ny tompon-dakana Analamanga atao mpilalovana 20 sy 20. Tozao ary ny fandaran-dalao amin'izany ampaefadalana atao eny amin'ny LGK Plus stadium Marapitso izany. Amin'ny valora sasany ny ekipan'ny Miva FC eo amin'ny Cospien, anarak'izay amin'ny 10 sasany Disciple FC ikatroka amin'ny AS Adema, amin'ny 12 sasany CFFA eo amin'ny Knapsa Hatana, ary farany amin'ny 2 sasany ekipan'ny CFT FC ifandona amin'ny H5 FC.